tiako manao mafia fa ny filohan'ny république andriamanto filohan'ny république sy ny tenako tsy malala mihitsy ny zavatra misy tamin'izay fanomezana lalana tamin'le certificat de navigabilité provisoire na certificat de matriculation provisoire tsy malala zany andriamanto filohan'ny république ary tsy malala zany. Tsy maintsy isy araka izany ny fanadihadiana lalina mahakasika ity raharaha ity ho ny Premier ministre. Ary zay fitaka zay no anaovantsika ny investigation maro amin'izao fotoana izao. Hitanareo fa ny promoteur n'izany dédicace mba hanatsarana ny zotra sy ny zotra bebe kokoa ho any en Europe na any en Inde na en Asie dia efa recherché amin'izao fotoana izao. Madagascar dia olona voafantina ny olona mifandray amintsika amin'ny fampandrosoana fa tsy atsika kina kosa ny firenentsika dia ho ampiasain'olona amin'ny réseau tsy mety ratsy. Misokatra ny mangarahara ny fitondram-panjakana ka iarahana miasa amin'ireo rafitra iraisam-pirenena izany fanadihadiana izany ho ny Premier ministre sy ny ministra ny fitaterana vonjomaika. Tsika ihany koa dia misokatra amin'ny fangarahana mangarahara tsika ao anatin'ilay izy satria mangataka fanampiana ihany koa tsika satria zavatra ohatran'io misandraka amin'ny firenena maro dia amin'ny OACI dia mangataka fanampiana vaovao tokoa vaovao tokoa dia vaovao mafana tao anatin'ny herinandro vitsivitsy zay fa nahenao an'le valan-dresaka nataon'le ministra ny fitaterana tamin'ny maly notron'ireo ministra namany hafa notron'le ministra namany hafa dia zao ny lazainy vaovao voalohany nisy mpandraraha tonga teto izy tamin'ny novambra 2028 dia tonga dia tsy niantsony hoy zay hoe tena misy zavatra tsy mazava 2028 tsika mbola vao 2025 dia 2028 ny lazainao dia ampifandraisako amin'le resaky le ramatoa le Rina Rakotomanga le Rina Rakotomanga nyteny hoe Rina Rakotomanga no miteny an'le resaka fa za mitady sabotsiny amin'ny maha-olo-pirenena tsy amin'ny satria anao manaraka vaovao satria manaraka amin'ny vaovao dia ny hoe manangona vola faran'izay zokony ianao fa hirotsaka am-filoham-pirenena amin'ny 2028 eo iny aloha fa makasika an'le fiaramanidina anankidimy zany dia manana ny heviny koa ny olo-pirenena hoe anizy ireo fiaramanidin'ireo ary iza nanome baiko namezina an'le alarana manokana ho an'ny Madagasikara nefa roplanina ny Iran no mipetraka io na lefa tankena natao entretien dia avy eo tany Kamboja vao tonontononao daholo inona marina ny zavatra misy andro mangarara sy taona ny akariary zao ka tsy tokony nisy ny kinafinafina sy ny kifonofono fa alazaonay vahoaka amin'ny marina fizay ny loha raha mifototry ny fahefana eto ianareo nampindaminay fanefana fahefana ka alazao aminay marina inona tafiditra ao anatin'io hoe ny mpitondra fanjakana mpitondra fanjakana iza avy ny tafiditra ao anatin'io inona moa zany ny fandraisana rôle hoe nasorina le ministra fampanginana vely izy hoe aja hoe tena hoe mila andaloha raisina aloha fa mba misy antsony mpiaino ty dia ampiarahany eo ihany ny valiny miaraba tompoko miaraba salama salama miaraba ny vahiny ny andray somary voaka kely amin'le loha hevitra ifampidinia tanareo resaka manodididina an'izay fiaina tsirairay sy ny fiainam-pirenena zay ihany no zavatra mba ho entiko ka angampiarahamonina hitako omaly dia tsy arotro foizako aloha mba ho entiko hoeny be sy ny maro mahafantany napetraka aminareo zalahy moa ve tsy efa mba nameleo parlement anankiroro alalana le momba le tokagasy dia ny teo amin'ny fomba-vahoaka sy teo anivon'ny antenimieran-doolo zany dia tranga anankiray ny ampalahelo mba hitako omaly nandeha taxi be avy ana pasapito nandeha limina e lalana amin'iny Ambohimangankely dia gaga fa misy tovolahy anankiray raha mpianakaviana moa zany pimbona bidon anankiroa 40 litre mitondra tokagasy sakana taxi be izy tika izany efa nisy masina naraka dia nanendrika vatorina sondarma anankiray mitondra scooter janony nampidinina etan'ireo dia mifanontanina mipetraka raha milalàna ve zoana mpitandro filaminana anankiray zany miary te zavatra ohatran'ireny faro manarakaaraka izany miandro décret d'application ve io lalàna navoakan'ny assemblée nationale sy ny antenimieran-doolo io vao zay vao tokony hiandro fa raha mifahafantarako an'ilay izy mantsy ohatran'ny hoe abus de pouvoir ihany
satria raha diniatsika ny fomba fikarakarana ny zavatra ireny tsy vita amin'indray andro fa herinandro. Dia eritrereto hoe mamelona ankonana mamelona vady aman-janaka indray mpianakavianina nefa doharitenao dia mba rariny ve zany ho manentana antsika rehetra indrindra nareo mpitandro ny filaminana asa vao tsara aminay vahoaka madinika hoe zao ny tokony ho izy zao ny tsy tokony ho izy mba ampianaro aloha zay fa za tonga dia faizina misaotra indrindra tompoko ndavary mety ananeviny Roger fa ny lalàna aloha zany misy ambaratonga le izy tsy ambaratonga moa misy dingana hoe misy ny famolavolanana le izy dia misy ny fandefasana azy eny anivon'ny filakevitra ny ministra ho atao hoe volavolan-dalàna na misy tolo-dalàna dia mandeha makany amin'ny parlement dinihana dia rehefa tapaka eny zany na misy fantsina na tsisy fantsina fa tapaka dia mbola mandeha amin'eo amarinina eny anivon'ny ACC zany hoe mifanaraka amin'ny lalam-panorenana na tsy rehefa vita indray zay vao mandeha amin'le hoe filohan'ny republika no mamoaka azy ho anakery ao anatin'le hoe misy didy fampiarana zany aloha tsy maintsy dingana lalàna zay amin'ny lafin'ny ara-teknika fa rehefa jerena indray amin'ny lafin'ny fomban-drazana fomba mampanao ianao zao mivanim-potoana ohatran'izao dia vanim-potoana amin'ny famadihana amin'iny faritra ataontsika hoe afovoany atsimon'i Madagasikara mibetleo sy vakinankaratra iny zany rehefa kelikely dia hoe ianao rehefa mandeha any dia io mandeha io tsy azany zavatra resan'le olona ohatra zao zany tsy niary lalàna lany io fa io zany dia efa miaro amin'le fomba any amin'le faritra hoe tena tsanianina ry mamo fa dia mitaoka ry mahery ahoana antso daro raisinareo ary miaraba tompoko salama tompoko ia sika moa za variana tamin'ny nanjeo an'ilay ministra nomeny ray aman-dreny fanampianarana fanjakana amerikana tamin'ny fotoanandro karazany efa vitany amin'ny eny aloha samy izy eo nikilo moa zay izy efa nitetikety am-valo amby roapolo dia reny nanaovana azy tsy miaro azy na malaelo azy na inona fa zany mifandeha efa manavoko abetsy ny tandidin'ny trapy menakavitra hoaiza tsy moa akoatradraza tsy maintsy zay ny lalana fa zava-doza hafa akoatran'le fisamborana ny arabe vahiny zay maneho hevitra resaka demokratika dia alevonympiany amin'ny ozako vahiny no andro lesina fa efa manaliny maro mananikitra nety ny amanety ny ponina any androiny tsoponenana vokatry ny eo zany nyfiovany toetrandro n'inona dia miolana eo amin'ny fiainana lavanandro mantsony any faritra androy dia mihinana ny tena mafaitso ny faritra androy rehetra iny akoatra ny tongo moa zany zay indrony velesina tahaka reny tsy mba olombelona reny dia asa mbola toa hoe fampitorana ka angamba tsy dia tsy hijanonela amina tompona ray mpanjakana nanota isika iny aloha tata-be mba mihinana izy zany aloha ny fampitorana toko mola eto hoe fa mba manaitra ihany mba jereo ny polo ny paritra andreo dia mitsoka ny mahazana pakiboiny iny be ny antandreo ohatra ny avatika antandreo dia ny avatika mpanjoro ny mpanjika any amin'ny faritra iny zany dia ahoana amin'ny faritra tsy molefa antika zay mpandondogny dibasy toliary mbola manafika koa za bedetana amin'io ka dia asa fa ahoana aloha fa ototra zay zany tena olona rafotra efa amin'ny fireneny ary ihany ny tena tokony isiny miady hevitra misaotra indrindra eny ary tamin'ireo trangaro antsoroa reo manana fanamariana hoentina venga Roger ia nitapaka moa tsika teo amin'le fanasorana an'le ministra ve fampanginana teo aloha zany tsika nitapaka teo dia veriko zany iny fa fandraisana ndraikitra goavana aloha ny raisin'ny fanjakana nanala an'le ministra raha ohatra tokoa le ministra fototsy ny olana tamin'iny resaka fiaramanidina iny dia manaraka zay le resaka le olona teo tokoa nyresaka izy teo naneo ny alahelony zany izy makasika an'le tokagasy iny loha tsy dia fantaro tsara loatra aloha fa fantarako azy efa nandalo teo anivon'ny parlementaire ny lalana makasika an'iny tokagasy iny na zany naty zany ko zany nefa ny everiko fa tsy mety ny misambosambotra olona fotsiny amin'ny tsy antony ariany any ire ka izay indrindra no nanaingana manam-paizana satria tsika tandalana manara-dalàna mba tsy anaiky lembenana amin'ny fioaram-piefa rehetra zay misy ary anaiky hoandry anterana amin'ny fandravonana nireo fitiliana hoporofo hamakina batsilana ny tsy fanarahan-dalàna rehetra eo anatrehan-drafitra apitsara mahakasika le resaka farany teo moa dia naneo hevitra ihany keo zany le niantso teo ny hoe
Praitany-draza mitsoka any amin'ny tany izay misy azy. Io indreo le mbola nolazainay teo hoe mbola misy mpitandro ny filaminana veto e. Fa maninona moa zany le mpitandro ny filaminana tsy miaro an'le vahoaka sy mpanana mba tsy elany eo amin'ny toerany io eto amin'ity toerany ity zao eto ny namelomana reo vady aman-janakareo ato amin'ny topo radio de ny any amin'ny faritra andro ihany koa mety fambolena sy ny fiompiana ny amelomana vady aman-janakany fiompiana am'sinsika ka maninona tsy arovanao reo olo reo. Fa inona zany nataon'le mpitandro ny fila de mbola miverina amin'le resaka teo ihany hoe sao de mba reto mpitandro ny filaminana reto any loharaha fotsiny tsy fanjariana maro lafy eto e. Efa misy antony aloha re. Merhaba tompoko. Allô? Eny ary. Merhaba tompoko. Merhaba tompoko. Mariana Mtongoa, ohatra ny tsinteny dia lohan'ny bolafy ny mpanao gazety iny amin'ny fisambolana ny mpanao gazety. Nefa ny zava-roatra zao ny tena ilana azy. Dia ity fanontaniana ny Roger. Eny tompoko. Ahoana ny mety hiatra zao le 47% le amin'ny abrany amerikana ndrindra misy an'ity raha boina ty. Mitsika zany Europa mipiasa ny zony dia ny mahanta ihany ny gasy tsy ananasa indray. Sota tompoko. Ya, fito amby efapolo isan-jato tokoa le abanapetraky ny amerikana tamin'ny alalan'ny filohany ho an'ny entana zay rehetra mitrany aminy. Avaty amintsika. Dia niteny ianao ny hoe ho voaroka daholo reo mpiasa reo. Marina tokoa hoe zay zany lalana tsy azo hidivirana dia ngena tsy maintsy iroson'ny fanjakana hoe efa mieritreritra andreo hoe ny fanjakana raha ohatra tokoa ka iantry io lalana napetraky ny amerikana. Eo ihany eo le fito amby efapolo isan-jato fa etsekilany amin'ny septambra zany no hita eo hoe itosy tsy hitoy le hoe agoa satria ihany zany no andray ny dinika manaraka na hoe mbola azo famindrapo ve tsika manoloana le hoe itoizan'le agoa reny sa le agoa moa zany misy an'le torinasa afaka aba maro mba ahitany tanora malagasy ny malagasy asa aloha zany sitrany ay am'izao fotoana zao. Dia zay no lazaiko teo hoe ny fanjakana ve fa manana politika matipaika sy mazava hoentina miatrika an'izay zavatra zay. I raha malala koa ny fikorotanana eran'izao tontolo zao. Dia ny fanjakana malagasy ve fa miomana amin'izany sa mbola le oeraoera sy le mbola filan-kevitry ny ministra amin'ny teny fahatrany zatra nagaga koa hoe mananina moa zany le filan-kevitry ny ministra maliny sy nalefa tany amin'ny faharitany hafandray aloha. Androany ho tena tokony izy raha isa lay omaly raisina aloha ny antso manaraka meraba tompoko. Salama. Manao azy amin'ny ambodiny ihany tompoko. Eny tompoko. Fanay aloha zany dia tena tsy mbola nahita filoha-pirenena ohatran'io filoha-pirenena to dia raina fampijaly vahoaka mpandainga tsy mbola nisy ohatran'io 10 taona mijaly vahoaka malagasy manodiavanao mahazo any madinika ary filoha-pirenena fa tsy mamily ianao fa mialaha. Ohatran'ny efa mandeha amin'ny fo mihitsy le olona Roger no miteny fa eny tsy maintsy alamindamina ihany moa zany le izy alamindamina ihany le izy ao anatin'le satria tsapa mihitsy le zavatra mitranga tena fa miatra any anaty vilany zany zao ty zavatra ty zay mihitsy le izy raha fa misy antso hafa dia oraisitsika izy le raha rabe vahiny moa zao raha ny fikaroam-baovao zay atao hoe mety hiakatra fampanoavana ary nisany any anjehana azy dia hoe mamatsy vola ny etsiky ny mpianatra toliara le nivoaka an-dalambe tamin'ny fahany teo isan'ny hoe tao ambadiky an'ireny grevin'ny mpiasan'ny Jirama ihany koa zany zao isan'ny tafiditra dao le akoatran'le fanakorontanana mikasika an'ity resaka base toliara ity zany zay zany ilay vesatra nalenjanan'ny roa limersiaka tamin'ny fotoanandro hayaka zay le andao aloha raisina ny antso manaraka miaraba tompoko. Salama eny ary eny tompoko. Miaraba nareo amin'ny toka radio. Miaraba tompoko. Ao ny tena fandeha. Ny any tsimo ny tompony enanio anatevana ny tanàna hitrandana base toliara. Tsotra be. Ny boina 777 literaka olany voalasaka ny Corée du Nord azo boycott ny produit antsika rehetrarehetra satria tsika nanampy ny iranianina tsika ve afaka nytanàna ve afaka anampy tsika amin'izany mbola tsy mipoky visible ny sotro teo iny
fanakaiza le sourcen'le courant zany mbola ao tsy lonao visible le mandeha indray zany courant zay fotony eny tety administration teny aloha azo azony azy fa ny firenetsika mivokatra io zavatra io tsy mivoatasika io israeliana amerikana europeana zay miady raha rehetra tototra ty amitsika vokatra io reny roplan reny ka tsy tantompiasa tsetseko fa nirany anapiasany komoa sahira satria misy vizity roplan io misy pe tsy maintsy lony io tsy maintsy piesina amerikana sainy io miany azy mbola hafa anefitsika iako ao tsy voarenivele tompo satria no nanampinirany any tonga kana ravany tsiny ny piasa voalaka ty fika ohatrany korety tsy azo izavaka ny velany tsony ka hoe malagasy satria nanampinirany any zany rehetrarehetra zany vokatra io tsy kelikely vokatra io afaka goavana pelo tsirarany ianina zay pastiliaranao any fa ianao nanampinirany anina ny azy de fa zavatra loza ho azy afaka amin'io rehetrarehetra io zany ny fanjakana etratsika izy moa ny manana nationalité izy afaka mandeha fa itsika hoaizy mivokatsika Ratsika fotsiny tao anatin'iny tamin'ilay roa andro lasa ilay fanambarana nataon'ny ministra ohatrany hoe fijeriko nisy solidarité gouvernementale tao anatin'ilay izy hoe tena ahoana no iarovana ahoana nandaminana an'ity de teo ny ministra misahana ny filaminana anankiroa teo ny procureur ny fitsarana ambaratonga voalohany tena afafy zany raha ny fijery zany tsy mandehandeha ho azy reny fa mety tsolotsika hoe tsy maharaka andreny filoham-pirenena sy ny prime ministre fa rehefa nandely izy rehefa mamaina afera de hoe alefa aloha ny visiblana sosa aloha fa rehefa miresaka an'izany mantsy de ohatrany somary zao mba fanamariana kely ihany fotsiny keo anatin'le izy hoe olona niara-nasakaiky tamin'ny voalohan'ny republika daholo zany reo ohatrany teo amin'ny izy moa le ramatoa anakale ramatoa Ronivos de le olona le nanitsika an'ity ministre tondra teny to ihany koa lehibe ny taleany serasera tao zany tamin'ny fotoanandro de ity secrétaire généraly zany tena le olona kaiky tanakavanadaholo zany izy ary reo tsy sarotra ihany no inona hoe tsy mahalala an'le fomba fiasa satria olona kaiky niara-ny asa tao daholo reo hoe ahoana hoe misy zavatra mandehandeha ho azy sa tsy maintsy ampafantarana naovana tatra misy toromarika na famambola zany miainga am'izay de hoe rehefa tratra le olona de nandeha tamin'ny anarany tena manokana ve fa rehefa tsy tratra de kopaka isasahany fantanina mipetraka ihany zany fa manahirana aloha rasina ny antso manaraka miaraba tompoko miarabe allo eny ary miaraba tompoko tsy de arako loatra ny fidiran'le vahiny fa nizahatra fantatra fotsiny hoe mikorotanambony ambany tsy fiainan'le tena reny zany nitarana ny tenin'ny filoham-pirenena misy mpitondra fanjakana be ary marina be le fomba fieritreretana hoe rehefa tsy tratra de zavatra iarahamana fa rehefa tratra ianao de hoe mandeha ny anarany tenana manokana fa zany zavatra any ingy tsy voizao zany mitray fa nisy an'le ramatoa anankiray iny hoe voatany tany aloha antaratany de zao indray nafitanga mivavatra fa na de atao anatiny atao fisaziny azy mbola nafahany filohan'ny republika nahitana ilay roplanina manokana nahitona azy mitika azy zany de zao io fiainana io zany zay moa natonga nahitena foana hoe misy mpitondra fanjakana be tena fahany vany filomity zany ny fiaina firenena ny atao hoe tsy nisy tao anatin'ny politaona fa ataoko ao anatin'ny 5 taona fotsiny de io izy io va mifampitanga tena zany inge tsisy zavatra azonao eritreretina mihitsy fa nisy fanjakana ve de anao zavatra ohatr'izao fa rehefa mipoka izy de miolikoty tena hoe tena sahan'le fanjakana ve tsy no miteny hoe tsy mahita an'izany zavatra zany ary fotsiny zao io raha bastiliany de manana vola be le vola any manana karaha manandre bahoaka reo izy kirety moany avady aty de tsy ahoana fa amlefa ny mikevitra fa mihamafana de mitady indray hoe tony lefa tsy mety mangina hoe
dia avy ianao dia samborina indray le tena potika le firenena fa tsaiky hoe tsaiza faharetany Malagasy amin'ny toe-javatra ohatran vo eo misy amin'le raha malazy tsy tapitapitra koireny mitsanga ndraiky amin'ny hermaty mety mbola afaka manohy ianao rehefa avy eo fa zay mihitsy kely zavatra manahirana io manko le hoe ny fanendrenana na fametrahana tompona andraikitra ambony dia tsy hoe le olona ny teo eo amin'le toerana fa notsongaina izy dia nitendrena izy satria mety noho ny fahaiza-manao na ny fahatokisana azy sy ny sisa iarozay dia ohatra ny hafahafa be zany hoe aty amin'ny taona 2025 zany amin'ny raha mpitatana mpanjakana ambony ohatran'izany dia mbola misy resaka hoe ohatran'ny voafitaka inona le voambolana ritoko rafahalumanana ohatran'ny hoe natsiaro tao anatin'ny ty moa zany tena voan'le izy hoe ohatran'ny hoe fitaka mihitsy andalo raisiny ty antso ambadiky ty tapaka izy raha vavonina anao dia ampidirina efa ona izy miaraba allo miaraba salama miaraba zala avatetsinao miaraba vahiny miaraba topoka momba an'le resaka triplanché ty ireo tsara nanao fanambarana ny ministra tsisy manana lalana ho ary ministra afaka ampijoro secrétaire d'état anatin'ny filaminam-bahoaka sy gendarmerie-pirenena miaraka aminy fa baika va ny filoha-pirenena na premier ministre vo afaka vo milahatra eo midinina reo mpanao ampanazavana zao le izy limogé le ministre dia ahoana zany zao le procureur sy le secrétaire d'état le filaminam-bahoaka sy gendarmerie-pirenena inona zany zao place ahoana zany teny efa reny fanambarana io ambonana momba le ministre reny matonga joro teo dia ahoana tandarana de tsika sa sy tandarana resaka sireo izy ty sa resaka tsy mifampibadibadika ohatr'izany zay le izy de ohatran'izay koa le resaka hoe za tsy mino an'izany hoe avy asorina hoe ministre iny de malasatrena hoe baraka ity porte disparu fa iny makateur fa tsy very mapakateur ohatran'ny ramatory mivosy ihany io averina riampony ICP amin'ny présidence ary indray ty zay le izy fa ny tena mety amin'io zala ty zao ampiakary tribunal io satria raha-mbahoaka io tena zavatra tena metsaiky amin'ny firenena malagasy io atteinte à la sûreté de l'état de ampiakary fitsarana zareny eny namoaka an'izany hoe atteinte io de ampiakary fitsarana re tsara ao le olona le ministre io areo izy zakany vokany tatena zao fa mipotso io marina io raha voatsara io ministre io mandeha ao amin'ny tribunal mipotso amin'ny marina amin'io izy zany naniraka azy fa tsy mino an'izany mihitsy hoe initiative personnelle le ministre misy eo ambonimboniny io da voapression izy tonoteny le amboniny vasa moa ny toy anita tany zareo manko mieritreritra hoe vitiny zao limo zay de mangino ohatran'izao io non tsy mangino mbola mitoy bebebe io ary didiny mpanao politika mijery an'izay nany any mikety parlementaire etsy an-tany afaka manaraka an'izany dolo zay indrindra iza anoy any teniny ny antso farany teo iny satria izy nilaza fa hoe toromarika avaiza nipetrahan'le natonga an'le ministra anakiroa afa teon'le valandresako an'nyfanogazety ia dia izy moa fa nilaza baika eo vany filoha-pirenena fa zaho saika ambany tany toromarika avaiza natonga avan'le ministra anakiroa teo reny zay veriko fa tsy tokony hisy idirany akory le raha amin'ny mazaha olo-pirenena ako dia tsy tokony hisy idirany dia mbola averina ihany hoe averiko ihany le fanontaniana teo roa lahy sy toky hoe misy idira amin'ny fanjakana ve io dia izy avy tao anatin'le fanjakana ny tompony andraikitra tamin'io namezany io laharany io mahakasika an'le fiaramanidina io miarakasika an'le fiaramanidina satria ny raharaha iny be dia be izy io misy anaran'olona zany le hoe karoina teratany indiana anankiray dia indray teratany malagasy ny anankiray dia tao anatin'le anankiray iny moa zany misy sarisary paritaka teny dia asa hoe mahakasika an'izany hoe satria iantso mpanao gazety ny hevitra no valandresaka ny filohan'ny anteny miaran-doolona rehefa avy eo afaka oraroa eo zany dia ho hitantsika indray zany satria manontany ho ianao hoe misy dira amin'ny fanjakana vity mpitondra fanjakana aloha zany le teny ny laharana faharoa eo amin'ny androm-panjakana zany eto amin'ny Madagasikara dia aneony heviny izy zany ery androy be ery rehefa raikaraika ambe folo eo amin'ny teny io dia
de ho arahantsika zany de mety ampifanakekeza nareo karazana ataontsika hoe fanoikevitra maro samihafa sy fanazavana sy hoetiny satria ny sarony paritaka moa zany mikasika le olona lay tafiditra amin'ity raharaha le hoe karoina dia manam-panazavana izy zany satria efa nanao fanambarana ihany teo anivony androm-panjakana zay tarihany hoe tsisy idirany mpanolotsaina ato aminay zany dia hoenao zany nitohana satria tsy nionona tamin'ilay fanambarana antsoratra zay voarakitra ao zany fa hitondra fanazavana ambavy izy zany amin'ity rehefa aveo ty de ho arahantsika eo amin'ny fotoana mampety azy koa zany mikasika an'izay de asana mety avaly ny fanontanian'ka Roger ve zay le hoe misy idirany ry sa tsisy idirany ry fa irosy aloha zany de mamadibadika ny tahirikirany le tsy mbo za zany zao am'izao fotoana zao ary mety andeha indray ny irina ohatran'le teo aloha maty zao hoe ry génération 2000 certain pogag cousine hoe cousin de nalaza indray le hira tatoato de asa indray ty le tsy mbo za samy ary rambo totabaka raha mbola tsy misy anty mba anokelan'le resaka ely arabe vahiny ako tena iza zany zao tsy nahenao ny vaovao iny raha tsy vo izao maraina zao zany hoe zatra mitranga mampalahelo ny zavatra ohatry zany ohatrany tena fanitsakisahana ny lalam-panorena ny fandraisako azy satria ny lalam-panorena de efa misy loha hevitra tsara mazava mihitsy tokony afaka anio hevitra ny malalaka fa maninona ny sakatsakanana de fifefe fandraisako an'le zany dia fitaovam-pidiana ny kanosy io zay mifandraisako azy manao manakombava amikery io ka lizy koa zany raha hoe araha fa tena ny eno lay ny filohan'ny biblika niaraka tamindreo ministra misy afiry zany ray Routely miaraka amin'ny procureur ihany koa tamin'ny lakamisy herin'ny rapitso de famaranana ny zavatra ny teneny de resaka sadeky zany hoe milohan'io andraisany Madagasikara ny fianamben'ny sadeky io zany de mila milamina daholo ny rehetrarehetra tanety ary de ho fato azy zany tsoato maintsy atao zay fezana azy ndao raisy miaraba tompoko eny ary Meraba tompoko radio. Meraba tompoko. Meraba nareo de meraba ny vahiny de meraba ny teknisiana de meraba. Salama tompoko. Mahafinaritra nakana reto. Tsiko zavatra de momba ny raha-pirenena amin'izao zay ty isan-kerinandro de misy skandale amin'izao ary tena skandale dava be zany izy tena paragraphe fa matebela fankaly njara iny tabe njara bele sirale kare kerta tabe tena marahate ni dari hermafy alle famille tabe ay nare ya ini direna kutia gaje epa mana no ragara famille kutirani zapta pano kita be pambana na adanya baisa kakaknya tena parah tena we uang parah dirbuang bani kita ini tayo dari rasio jangan ya seperti itu terada sini ada apa